Isorana namana Claude Solution tondra ny tatitra ny fianimorondava any mitoy kosa ny asa tanterahany komito ny fampiavana-pirenena na ny CRN no afatarany maro azy ny famolavolana ny fomba anatanterahana ny tahirikevitra ndraisana momba izay fampiavana-pirenena izay eo ihany koa ny fionana amin'ny FFKM izay ny dingana manaraka tanterahany ity vovonana ity. Ny asa voalohany zany dia ny lafin'ny fampahafantarany mission éducative zany. Vita zany le manifeste efa manao restitution zany zay amin'ny restitution zay amin'ny samedi amin'ny assemblée générale de miditra amin'ny famolavolana ny code général de mise en œuvre zany hoe le zavatra voalaza rehetrarehetra ao anatin'io manifeste io zany dia ho détaillevana anatina document anankiray. De rehefa vita zany zay dia manampy ny FFKM zahay satria ny FFKM sy ny CRN dia complémentaire io. Anisany miara-miasina tamin'ireny CCI vato regny zany tao foana zany ny CRN. Ifanantona zany ny CRN sy ny FFKM andiniana n'izay zavatra iarahana fa mipetraka sahady zany dia n'izao na dia milaza hoe resaka spiritualité ny CRN ao anatin'le manifeste dia anjara ny FFKM ray manontolo zany zay. Manao rappela fotsiny zany zay. Ka sy ho ela zany ny fifanatoana ny mpitarika chef de parti atao anatin'le CRN io moa sara azavaina fa ny CRN kory sy mouvance zafy fa ny olona rehetrarehetra ny antoko zay resy lahatra amin'ny fampiavana-pirenena dia atao anatin'ny CRN ka ireo chef de parti ireo zany ny fagnantona amin'izy rolama zany mbola eto mandra-pahavan'ny président Ravalomanana iresaka amin'ny professeur Zafy iresaka amin'ny amiral Didier Siraka dia iresaka amin'ny filoham-piangonany ao anatin'ny FFKM. Zay zao midingana faharoa, ny dingana fahatelo amizay zany dia ny fanesehana ny rasa mangaika ny CRN magnerana ny Madagasikara mba hampianatra ny malagasy any amin'ny toerana misy anazy aparitaka an'ilay foto-kevitra ny fampiavana-pirenena. Zay zany zavatra atao ato zany toko hoe 10 mois de mai ngamba dia vita tanteraka zay asa zay.